Anisan'ny nasian'ny candidat Dr Jean-Louis Robinson resaka ihany koa momaly taorian'ny fihaonana tamin'ireo vondrony mpandraharaha ny mahazava-dehibe ny tokony hijerena ny vidin'ny solika izay anisan'ny asa maika raha ny voalazany. Misy tambana vola zany a ny ho amin'le vola takan'ny vola ho an'ireo mpanao solika dia natao ohatra zany 2 arivo kanefa ny antahana solika zao efa 3 arivo zao ny saram-bola malagasy dia eo zany a atao zay azahoana ny vidin'ny tena izy fa zay zavatra raha ohatra tonga dia atao vidin'ny tena izy aingana dia aingana andratra zavatra be lehibe fa rehefa tsy moramora dia mianaka amin'rehetrarehetra zay manam-pahaizana momba zany fa tsy maintsy vitantsika io a ary zay zavatra eo amin'ny hoe maiky tsy hoe maiky indrindra fa anisan'ny maika no ahafahantsika makany amin'le hoe tena ny vidiny marina fa tsy misy hoe tonga dia anao hoe ampiakariko tonga dia zao ny vidiny tsy ho lasa ohatrinona ny vidiny fandehanana sarana saran-dalana sy ny namany amin'io.